raha tsy miasa tamin'ny fahasoavanao dia tsy nahatsatsakory izay tianao izany ty. Raha tsy namisianao ny famindamponao dia zava-poana ny fikasana rehetra. Fa Andriamanitra matanteraka izay rehetra tokony anay tokoa ianao araka ny arena sy ny voninahitra. Fifaliana lehibe ho anay Jehovahandriamanitra no tafavory eto amin'ity toerana ity androany eto ankianjanao. Ary sambatra raha samby-sambatra tokoa izay araka ny teninao hoe sambatra izay vididy Jehova ka ampanatona io kianjanao. Andeha ataontsika lera hoe manony foko ry Jesosy ny famonjena izay vitanao miadoso. Aoka tsy isy na iza anao tsinotsinona ny fisinao ety ambony tany satria sarobidy loatra amin'Andriamanitra ianao ary mahasaro-piaro azy ianao ary tena tiny ianao ary misy iraka ampanaovin'Andriamanitra anao amin'izao antim-pahavelomanao zao. Misy iraka tian'Andriamanitra ho tanterana amin'ny ananako sy amin'ny anananao. Fandroany ataontsika hivavaka amin'izao fotoana zareo Jesosy io. Ampio mba ho drakako mitanjona amin'ny antony havelomako ety ambony tany. Ampio atompo mba ho fifaliana ho ary efa ho avy fotoana izay tsy maintsy alako ety ambony tany ka mba hitenenako ilay teninao hoe natanteraka ny fiazakazahako aho ary ankehitriny dia tehirizina ho any satroboninahitra. Jesosy eo ampio izay. Ampio izay tompo mba anana toe-po tahaka ny Paoly apôstôly izay nanao ny ainy tsy ho zavatra mba hatanteraka ny fiazakazahana sy atrandrarana ilay loka ho amin'ny fiantsoana ao Andriamanitra. Ary dia isan'andro izy tompo dia mametra mpanontaniana manakariva amin'ny tena hoe asiako mafy ny tena kosa ary andevosiko asiako mafy mba ho mangana fandraona dia efa nitory ary
anjara fanahy rehefa ho avy any an-danitra any. Mba ho fifaliana lehibe tokoa no andraisana anay, mba ho mahery-po no andraisana anay Jesosy io. Satria ny antony naharenao anay ty ambony tany dia misy antony, dia nitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, ary anao mpiaraka ny firenena rehetra araka ny iraka zay ampanaovina anay. Ka dia misaotra indrindra tompoko, mankasitraka anao zay fa tsara loatra ianao, misaotra betsaka fanahy masina amin'ny anarany Jesosy Tompo no anaovantsika zany bavaka izany misaotra raha io. Amen. Azo toerana amin'ny anarany Jesosy Kristy mamerinay indromo dia mampitombo ny fifankatiavana ao amin'ny tompo fa tsy mitovy amin'le amin'ny fiainanao zao tontolo zao mameriny indroma na miantika, satria mino fa mbola tanora tsara ataontsika rehetrarehetra eo amin'ny tompo dia hoe eo mamerina indroa mampitombo ny fifankatiavana firaisan-tsaina ao amin'Andriamanitra, dia samy hotain'Andriamanitra ataontsika rehetrarehetra. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika raha nomena fahasoavana indray ahafahantsika tafavory eto amin'ity toerana ity, ary misaotra an'Andriamanitra manokana ihany koa ny amin'reto tanorany Antsafanilo, zay moa le anarana ny seferi Antsafanilo. Misaotra nareo manokana izay fiangonana eraka amin'itony filazantsara, satria rehefa misafidy anareo ny amin'ny hitondrana-bavaka sy ny ametrahana ny programa rehetra eo am-piratana ny tompo dia tsy misarasala nareo nanantona sy nametraka izany. Ny tena marina tsy eto anatrehany fiangonana fa eto anatrehany'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fanamasin'Andriamanitra, ary mifaly amilazanareo Antsafanilo fa tsy diso safidy nareo misafidy amin'ny toerana ity zay angatahanareo vavaka sy tsodrano, fa sady milazanareo fa misy Andriamanitra very eto amin'ny fiangonana ity, ary misy Andriamanitra mahery eto, ary lay Andriamanitra zay mitsodrano amin'ny Abrahama lay nanao hoe, ary Andriamanitra mitsodrano azy nanao hoe zany koa no Andriamanitra mitsodrano anareo eto amin'ny toerana ity androany. Ary misaotra an'Andriamanitra lehibentsika manaraka izany, satria na inona tokoa fikasantsika sy faniritsika eo anatrehan'Andriamanitra fa izy any ny tompony teny farany. Nisoratsika izy fa nanaiky izy anatanterana izao fotoana izao ito amin'ity toerana ity teny voninahitra rehetra moa dia ho azy irery any, ary mbola averiko ray hoe tsy diso safidy velively anareo tanora Antsafanilo matoa ny safidy amin'ity toerana ity, safidy tsy safidy n'olombelona ny safidinareo fa safidy miaraka tamin'ny fanamasina, ary mino fa milohan'ny nanapahanareo hevitra dia teo ambany fanamivavaka tsara nareo, ary dia ny fitalian'ny fanamasina no mitantana nareo ho tonga eto androany. Ary izay ihany koa mpanompon'Andriamanitra sy ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny fiangonana eraka amin'itony filazantsara dia fifaliana lehibe eo anay ny mandray anareo, ary ampanitetena tanteraka mihitsy no andraisanay an'izany andraikitra zay nomeny tompo anay zany dia ny hitondranam-bavaka anareo sy ny hitondranam-bavaka ihany koa ny programa rehetrarehetra sy ny fikasanareo tanjona rehetrarehetra zay ho tanteranareo ao arinan'ity androany ity. Ary mino raha laterifa anomboka fanombohana vaovao nareo ary aiazakazaka, tsy manao tahaka amin'ny an'izao tontolo zao miazakazaka tratra miadana, fa miazakazaka manatratra ny loka ozy ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa miazakazaka dia zao tsy tahaka ny manao kitoto fa tena miazakazaka mihitsy, ary miazakazaka tsy miodiky tsy merikerika, fa raha vo zay dia mety ho tafitohana ihany ary mety tsy hatratra n'lay tanjona zay tian'Andriamanitra ho apetaka. Maninona tokoa moa no hoe Antsafanilo no anarana zay napetraka ny tompo ho aminareo, tsy hoe amin'ny tanyanao na ametra-pantany inona ny anton'izay fa ao ambadiky ny anarana rehetrarehetra dia misy zava-panahy ao ambadiky zay. Ary dia zay Antsafanilo zay dia rehefa mivavaka dia zao ny zavatra ao ambadiky zay hoe dotera
mitondra fahazavana. Antsa fanilo apidera mitondra fahazavana. Antsa tsinona pidera na hoe fiterana, fanilo a fahazavana. Ka faly am'laza aminareo a fa manomboka izao naiza lalana onjalovanareo a dia isy hazavana mahagaga tsy takatry ny saina ao anatin'izany. Ozy efa natsoina hiara tao amin'ny fanjakana maizina ozy dia ho apetraka ao amin'ny fanjakana mazava mahagaga. Ka faly am'laza aminareo fa efa eny an-tananareo le fanilo a amin'izao fotoana izao. Ary zay fanilo zay naiza hitondranareo an'izay fanilo zay a dia hanomboka ihazava teo zany na dia namitoerana tena maizina indrindra mihoatra lavitra no mikorany jirama zay fanilo zay raha lateria sy ny tanora rehetrarehetra miaraka aminy a. Ary aza matahotra nareo fa neny jiramany mety misy delestazy a fa ny fanilo sy ny hazavana hoentinareo a tsy misy delestazy mandrakizay satria zany fahazavana ho Jesosy Kristy ary tsy azo averina zay rehetrarehetra miaraka aminy. Ka manomboka amin'ity androany ity a ohatrany hoe nataizany taiza ohatrany tsy mbola nandrenesana anareo, ohatrany tsy mbola nahafantarana anareo fa ho areny amin'ity androany ity a hanomboka ely amin'izay a ianareo a mitondra fanilo a ary mifaly a fa eo toera zay idiranareo an'Andriamanitra dia hanomboka foana eo toerana rehetrarehetra zay idiranareo an'Andriamanitra manomboka izao dia sokato mihitsy ny fahazavantsaina anareo, sokato ny fahatakananareo fa misy fahazavana foana eo. Na dia tokana hoe misy arany ohatrany rahona manatony fa rehefa programa an'Andriamanitra hoe idera azy nareo androany, anevonatsa anazy nareo androany dia tsy misy efa fa noho ny amin'ny fijononareo fotsiny dia mikisaka ny rahona rehetrarehetra satria mitondra fahazavana nareo. Manomboka amin'ity androany ity a hoeto raha latery fahazavana satria mila an'izany a zao tontolo zao. Ozy any amin'ny Isaia fa enipolo a efa pitsika ny tenin'Andriamanitra. Pidera mitondra fanilo. Tsara le zavatra napetraka ny tompo a tao aminareo ary mino fa ao amin'ny tompo a tsy misy kisendrasendry zany a fa zay rehetra voasoratra hoe tenin'Andriamanitra ty voasoratra. Hoy tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia fa enipolo amin'ny anaran'i Jesosy tompo, mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehova efa miposaka aminao. Fa indro ny aizina manarona ny tany ary ny aizim-pito manarona ny firenena fa aminao kosa no hipisahany Jehova ary aminao no isehon'ny voninahitra. Mijoroanareo ao anatin'io tenin'Andriamanitra io manomboka izao. Efa baiko izy, efa maniraka izy hoe mitsangana dia miazava fa tonga ny fahazavanao, mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehova dia ahoana izy efa miposaka aminao, efa mamirapiratra aminao. Reny tso-jano zay hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra reny, ry vahoaka an'Andriamanitra dia tsy tenitenenina fotsiny reny ary ampamirapiratra ny tavany aminareo any izy ka hiavanareo. Fa ny tena marina dia efa voasoratra zany fa ozy izy hoe ary ny voninahitry Jehova dia efa miposaka aminao. Eto ny misy eo anareo. Andininy faharoa, fa indro ny aizina manarona ny tany ary ny aizim-pito manarona ny firenena fa aminao aminareo ozy izy no aninona ozy izy hiposahany Jehova ary aminao no isehoany voninahitra. Iarahantsika malala, iarahantsika mahafantatra tsara fa na dia mahita ny olona na dia andro atoandro ary ny andehanana dia ohatran'ny andro maizina foana, ohatran'ny hoe manamaso izy ozy ny tenin'Andriamanitra fa tsy mahita, manatsopona izy fa tsy mandeha satria nahoana efa mangeja anazy ny fiainana izao tontolo izao. Dia ohatran'ny hoe misy fitenena zay manao hoe tena maizina amiko ny tany aman-danitra satria nahoana ohatran'ny tsy mahita mangirana mihitsy izy. Dia ozy amatsy amin'ny olona mo hoe rehefa krismasy any ny sasany fomba mahita mangirana
dia inona le mangirana hita le girina kely reny mangirana mahitana dia misaotra an'Andriamanitra fa misy mazava ihany ty kanefa tsy zay le mazava tsy zay le tena fahazavana etian'Andriamanitra ho ampitaina fa le fahazavana izay manaisina sy manakisa ny aizina rehetrarehetra ka miomany ianareo fa hoentin'Andriamanitra lavitrinareo hoentin'Andriamanitra ny amitoerana mbola tsy mitiavy-tongotra reo nareo fa ny zavatra ilaina dia mila vonona sahatinareo amin'ozy lera anankiray leko izao ry tompo izany antsonao miantso izany mpanompo mba ho irakao ity ao Jesosy ity irao ao re ekeko re io miara-milanao umorona manao misy sakao ka irao tsy mandeha irele fanaraka aminao kanefa omeo ny hery sy fanahinao ity ao Jesosy ity irao ao re ekeko re miara-milanao umorona manao misy sakao ka irao Aleluia uvonao zy anao sitakao ka irao ry vahoaka an'Andriamanitra na tiany taty anao tsy tiany dia tsy maintsy tandroka ary vozona izy ary rehefa tonga ny fotoana tsy maintsy anirana azy andehanao mission dia tsy manana fialan-tsiny izy fa tsy maintsy mandeha izy tsy afaka mienitra izy fa tsy maintsy mandeha izy ary vonona mandrakareva izy itsy kristianina miara-mila ny Jesosy Kristy koa dia mila mivonona mandrakareva ny olona zay namorona ny zaniry zany dia efa nandeha izy mianton'Andriamanitra ary vonona ho miara-mila mahery miady ao amin'ny Kristy vahoaka an'Andriamanitra miandry anao ny fanahy ny vahoaka malagasy izay latsaka ao anaty aizina izay tena vilavray Satana miandry anareo ry antsany faniry ny tanora maro eto tsirabe sy ny manodidina sy izay toena rehetra mbola ilan'Andriamanitra anareo betabe ny fanahy mitarainy mikikika miantso ohatran'ny hoe mbola velona ihany izy mandeha ny amin'ny lalana fa efa very fanahy izy tahaka ny valala voatangozy izy very fanahy mbola velona zany hoe ohatran'ny misy tamise ino fa ohatran'ny tsy hitamihitsy hoe aiza ny tena andeha inona ny tena matao fa ao anatin'izay miandry aho sy miandry anao afaka miova ianareo manomboka izao satria hitondra fahazavana ianareo ao anatin'izay a mission ampanaoviny tompo anareo zay a milohan'ny a ivavahantsika sy hitsofana rano anareo a dia misy toetra reto a vidividy a tsy maintsy a misy toetra tsy maintsy anananareo a raha iteran'Andriamanitra nareo a raha hitondra ny fahazavana ianareo a raha ho famonjena ho an'ny fanahy ianareo a mba tadidio a mino a fa mba tsy maintsy atadidinareo na dia atao hoe anankiray soroa na telo amin'reto zavatra rehetra ihany ary a zavatra voalohany dia izay rehetrarehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana averiko indray zay rehetrarehetra ataonareo a dia ataovy amin'ny fitiavana manarak'izay ataovy amin'ny fo rehetrarehetra zay a ataonareo manarak'izay maiza manety tena foana mba hananjata an'Andriamanitra anareo sy ampitobola ny fahasoavana ao aminareo satria zay manohatra ny mpiavinafo izy fa manome fahasoavana bebe kokoa ho an'ny manety telo ka raha tianareo mitombony fahasoavana dia tsy maintsy mila mipetraka eo ambany a fanetretena tanteraky nareo manarak'izay a ataovy a manome vonatra an'Andriamanitra foana ny zavatra rehetra zay ataonareo manarak'izay a meza manolotra ny tsara indrindra ho an'Andriamanitra meza manolotra ny tsara indrindra ho an'Andriamanitra manarak'izay meza mitady zava-baovao ho an'Andriamanitra aoka tsy ho ambaka n'izao tontolo zao ianareo
satria nareo tokony miavaka satria na hoe manana say kristina reo le saina afaka mikree zavatra vaovao, afaka mamorona zavatra vaovao. Nahoana moa zao tontolo zao ary afaka mamorona izy, afaka manao izy zao nzay ny ataoko. Inona nefa anazy mitanjona angalany an'le any apôstôly olona, fa ny nareo mitanjona ampitombona le fanahy miakatra any an-tany. Zay hoe meza mitady zava-baovao ho an'Andriamanitra foana. Tiaza mihevitra anareo ty zavatra anankiray ty tandreo, fa ty zavatra tia mahatonga ny kristianina betabe ho raraka tsy hatanteraka ny missiony eo anatrehan'Andriamanitra. Freriana ty zao aza mihevitra anao tonga dia hitsiko le zay ho favoria noho ny hafa. Amen. Tsika rehetrarehetra koa ao anatin'izany aza mihevitra anao hoe zany tena favoria mihitsy raha vo tsy eo misy zavatra tany eo, misy zavatra tsy mety eo satria za le favoria. Fa ianao tokony le tena manaka reny tsinotsinona koa azy. Ianao zany mila mahafantatra foana ianao fa Jesosy ny favoria atsika. Ianao mila mahafantatra foana fa zasy ianao dia azosolono zasy ianao ka ny zavatra tena ataon'Andriamanitra dia zao ho an'ny olona zay mihevitra amin'ny tena hoe ho mahay dia le olona tena tsy mahay no ianao mihitsy. Ino no asolon'Andriamanitra ny toeranao ka naharay raha ny kibonao, naharay raha ny vavonao dia ino no alon'Andriamanitra. Mba an'ino mandrapahatonga sainanao, mandrapanety tenanao satria izy ny ten'Andriamanitra miloha amin'ny frere anao zy izy ny fanavona. Aoka tsy ho hita eo amintsika zany zavatra manaraka aza mitady laza sita ety ambony tany amin'ny zavatra taonareo. Avelao Jesosy miteranareo, avelao izy no azo fifahiny amin'ny zavatra taonareo. Na dia tsy teraka ary ny olona, na dia tsy ankorazearinareo ary ny olona, aleo Jesosy miterana, aleo izy nie amin'ny fahalaneo tena mahafinaritra zavatra taonareo. Tena tiako zavatra taonareo fa raha vo ny olona tena nere mapany zany tena satria ny olona nezazay misy mpatary tsara fa misy olona zay petra ampiasay satany ohatrany andokadokanao fa ny tena maro andavo anao izy satria rehefa dokadokafany anao dosy le manitsaka tena zamitsy tena ianao manaiky zamitsy fa omaty zay refa satana miany ny tena raha vo mitindro ty tonga de miara mitindona aminy koa raha vo satana fa mitarina tsara omaty zay aza mitary laza sita aneo ary anao tsy tenenantetena ohatrany tsy zay moa dia nampianary mba emanjenaira-pamanitsy hoe manao zavatra eny izy izy tsara fa tsy misy dikany fa ao anatin'izay le izy ohatrany tsara fa tsy misy dikany fa ao anatin'izay Jesosy hoe mbola ezaka ndray fa misy dikany foana io rehefa tonga ny farana, misy dikany foana io zavatra ataonao io rehefa tonga ny farana. Manarak'izay aoka izy impacta foana zay ataonao rehetrarehetra, aoka izy impacta foana zay ataonao rehetrarehetra. Manarak'izay zay tena anisan'ny zavatra lehibe ihany koa matanteraka sy manavorary ny zavatra zay ataonareo teny fananana fiainam-bavaka tsara izany. Satria mamfanananareo fiainam-bavaka tsara no anananareo toe-panahy tsara, toe-panahy metrika ary zavatra anankiray koa ataovy tsara foana ny fiomananareo. Niveau de préparation anareo ihany no niveau de manifestation. Tsy maintsy ataonareo tsara eo ary eo anatiny zay de jereo foana hoe ao aloha de mandritra de ao arina. Mino fa fantatrareo zany hoe avant, pendant, après amin'ny zavatra ataonareo hoe melohany nanaovana le zavatra manahoana ny fiomanana, manahoana ny fandaminana, mandritra le zavatra atao, manahoana ny fandraisan'ny olona le zavatra zarainareo ary eo arina le zavatra ataonareo, nanahoana ny fetraikany nanova inona teo amin'le toerana le zavatra nataonareo. Fa oatk'izay ny zavatra tsara foana asa dino reo isaky ny anao zavatra ianareo ary amin'ny toerana rehetrarehetra zay alianareo dia taroty foanareo. Zavatra lehibe anankiray ihany koa tia zay atanteraka dia miraisa saina tsara ianareo, miraisa saina tsara ianareo. Raha mbola misy hevitra tsy mitady hitova dia zao ohatrany Jesosy eo ampio zay ahifankaty ahiraisay fa rehefa may manetry teny ianao dia tanteraka foana tsara. Tsarovo ty zavatra anankiray tia zay tsy itovizanao amin'le miditra ny fidirana tsy mpanao spectacle nareo fa mpideran'Andriamanitra. Tazo ty foana
zay. Ary na dia manao fa ampisehoana nareo dia tsy nareo no aseho anareo na niina nareo na fahaizanareo fa ampiseho any Jesosy Kristy nareo, ary ampiseho sy ampahafantatra ny olona ny tena fiainana maharitra mandrakizay. Manarak'izay apetrao tsara mitanjona amin'ny zavatra ataonareo dia aza vela raha tsy tratanareo zany tanjona izany. Mino fa ampy aloha zay zavatra zay zay nomeny tompo ho anareo tamin'ity androany ty aza vela isoraraka reny zavatra rehetrarehetra reny mangatahona ny fanamasina hoe ampitsehino fanamasino satria ny fanamasina ozy dia sady fampianaka amin'ny zavatra rehetra no mpampatsiaro amin'ny zavatra rehetrarehetra dia mangataha foana ihany koa tolotsaina sy taritarina mandrakariva amin'ny fanamasina dia hoy aho tamin'ny maraina rehefa tonga ny afatra Andriamanitra hoe raha foana amin'ny fanamasina hoe fanamasino anao amin'ity zay fa mera aminao zay. Aza manao zavatra tsy mandeha miaraka amin'Andriamanitra, aza mandeha alohan'Andriamanitra ary aza mandeha ao aliny fa miaraha mandeha amin'Andriamanitra fa ho hitanareo fa hita vokatra tsy takatra ny sainareo rehefa mandeha miaraka amin'Andriamanitra. Nao atsika hivavaka eo anatrihan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao dia mangataka amin'ny pastera mba hiakatra ety aloha ety dia nareo tanora anatsafaniry kosa mba hijoro eto aloha ety amin'izao fotoana izao ny tenin'Andriamanitra hoe mitandriny Jesosy Kristy amintsika dia zao hoe na dia samihafa na dia maro dia mba iray ihany izy rehetra tahaka amin'ny mahiray sy ny ray zay rehetra. Vaoaka n'Andriamanitra manatrika atsika eto hoe ranasy anavady antsa fanilo izay anisany ny rahan'Andriamanitra hitondra fahazavana ho an'ny manodidina, fahazavana ho an'ny firenena, fahazavana ho an'ny tanora tahaka azy ary reto antsany family reto dia marantsika fa manomboka izao izy ary mino fompatramin'izay dia tsy manavaka ny tompo-pivavahana, tsy manavaka n'iza na iza fa vonona hiara-iasa amin'ny fiangonana rehetrarehetra. Zay koa izy raha nankely vonona hiara-iasa amin'ny fiangonana rehetrarehetra. Midika izany fa manana toe-po tsara izy ireo satria raha tsy manana toe-po tsara, raha tsy manana fahalemem-panahy dia tsy afaka hiara-iasa fa misokatra malalaka izy ireo ho an'ny fiarah-miasa amin'ny fiangonana rehetrarehetra. Ary dia mazava ho azy moa zany fa izay fiangonana eraka amin'ny toro filazany tsara ihany koa dia fanao milazanareo fa vonona hiara-iasa aminareo ihany koa zay ifampitantana, ifampitonga-bavaka ny amin'ny zavatra rehetrarehetra zay ataontsika eo anatrihan'Andriamanitra. Tiako nareo fandray tanana amin'izao fotoana izao ainjiro raha nytanantsika tsirairay avy amin'ity androany ty hoy ny tenin'Andriamanitra hoe raha misy olona telo mifanaiky angata-javatra amin'ny anarako dia ho tanterahako zany. Na inona reny ho sifezinareo any an-danitra dia ho fezina koa zany ary ny fiasa mivavaky ny maro dia mahery indrindra. Ninona tsodrany tianao mba ho tanteraka aminao dia tsoporany reto rahalasy anapavo reto. Tsy moramora ny zavatra atrehany zany hoe hitondra fahazavana zany tsy moramora zany fa ny zavatra azo antoka dia zao amin'ny olombelona mety sarotra mety tsy hainy fa izy dia miaraka amin'Andriamanitra mahay zavatra rehetra ary dia ninona olona alovana sosezay dia ho amin'rain'Andriamanitra zany amin'ny zavatra rehetrarehetra satria ny Andriamanitra tsy dia miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina ary miasa amin'ny fomba tsy azo fehefena izany. Samiaritsika mivavaka eo anatrihan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao apetrako ty micro ty mba azahoantsika hifantoka tsara samy mivavaka ho an'reto rahalahy zay anabavy reto mba hatonga anao tsy ho variana hiainao zay vavaka ho atao. Rahay misoka anao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'reto atsafany misoka ndreka tompo satria fahasoavanao no mampiisa ho anazy nakama ny fahasoavanao izy reto Andriamanitra ray mba ho tanora hitondra fahazavana. Tompo afantatray fa matoy izy no fidinao Andriamanitra dia misy tanjonao ny amin'izy ireo dia mba hitondra fahazavana ho any amin'izay rehetrarehetra mety mbola misy aiziny hitondra ny herinao sy ny voninahitra ao ary ny
antononao izy reto mba hanambara fiherananao. Androany Andriamanitra dia mivavaka izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manomboka amin'ity androany ity Andriamanitra dia anao fanoloana vaovao izy reto dia totononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ankirinay tanteraka aminao toko marary ny fikasana ny faninon'izy reto Andriamanitra dia apetraka tanteraka eo am-piaratananao, apetraka tanteraka eo amin'ny fitarianao fanamasina tsara indrindra miasa mahery ianao tahaka izay mbola tsy lesanao tamin'ireo mpanomponao reto Andriamanitra. Osory amin'ny tena izy reto, osory amin'ny fahasoavana izy reto, ampombanao amin'ny tana maherinao izy reto Andriamanitra. Ianao mba naza toko marary fa izay rehetra fantatao dia mitinao, izay rehetra mitinao dia mitenjenao, izay rehetra mitenjenao dia no amalinao, izay rehetra no amalinao dia tondenao toninay. Andro azo ny fimanany aka Jesorary dia mitana toko marary ny fahazavana izay hoentina, ny fahazavana izay napetraka amin'ny tanana aoka Jesorary kely atanana izany Andriamanitra. Naiza toerana neny izy reto aoka hiposaka manodriva ny fahazavanao raha io aoka tena hitondra fetsakany tsy takaty ny sainy ho amin'izay rehetra toerana nalovany reto mpanomponao reto. Aoka ny fanatrianao Jehovah Andriamanitra anay koa tsy saraka amin'izy reto amin'ny fotoana rehetrarehetra. Aoka tompony fahasoavanao anaraka anazy reto. Raha io na hitanao ny talenta mbola miafina ny anatiny any ka mbola tsy tafavoakany izany dia ampio izy tsirana ihany fanamasinao ayamoaka ny talenta ao anatiny manomboka amin'ity androany ity. Ary tsofonay rano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy anareo avitany tsara narotra ao an'Andriamanitra. Tsofonay rano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nareo atanteraka ny fiazakazahana izay napetraka Andriamanitra. Tsofonay rano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy anareo hitondra fahazavana ho amin'izay rehetrarehetra mbola miaina ao anatin'ny miaizina. Tsofonay rano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nareo naizanaiza toerana na misy malahelo ao na misy mahantra ao na misy marary ao rehefa tonga nareo iteran'Andriamanitra dia tononay fa ny fahasoavan'Andriamanitra hitondra fanasitranana, hitondra fifaliana, hitondra fiadanana, hitondra fitahina dia arotsaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho aminareo tsirairay avy izany. Raha io mitsotra anao azy reto izay fa tena ho fampiseho amboninahitra tokoa izy reto araka ny teninao hoe hoentiko mampiseho ny voninahitra. Ary androany toko malalo dia lay Andriamanitra Abrahama, lay Andriamanitra Jakob, lay Andriamanitra ny Israely, lay Andriamanitra ny Enef, izany no Andriamanitra mitsotra anao nareo amin'izao fotoana izao. Dia ambaranay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aho fa niasa amin'ny devily Satana ny programa neny rehetra dia potika sy raha eo antaonareo izany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mahazo mikasika ny etaentanareo izany, tsy mahazo mikasika ny fanirianareo izany, tsy mahazo mikasika ny tanjonareo izany. Miafy ny fanamasina dia manodidina anareo ary ny rahan'i Jesosy dia mandrafitra anareo. Aoka lay Andriamanitra ny fiadanana amasina anareo samy tanteraka dia aoka ho arovana avokoa ny ainareo, ny tenanareo, ny fananareo mba tsy hanatsiny amapondro amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy. Mandihany fataranaka voafitinareo ary fanjaka ampisolony hoentin'Andriamanitra ampiseho ny voninahitra. Na inona na inona programanareo tanjonareo amin'ny taona sy ny amin'ny taona ho avy dia ambarako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa tsy maintsy tanteraka tsaka sy antavany izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ao amin'Andriamanitra, Andriamanitra dia tsy manohatra velively izay rehetrarehetra angatany sy rino sy tadiaviny ao anatrehany. Dia mandihana ray amin'ny fiadanana dia tomoera tsara amin'ny finoana manompoany Jehovah Andriamanitra amin'ny fonareo rehetra, amin'ny fananareo rehetra, amin'ny sainareo rehetra ary amin'ny fifaliana fa manomboka amin'ity androany ity dia ambarako amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ary ny fanamasina ary dia ambarako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa misokatra ny hoavinareo ao amin'ny tompo amin'ny anaran'i Jesosy ary dia ho tsatanareo tokoa izany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsofoka rano fa tsisy hiarety ambony taninareo raha tsy efa mahatanteraka ny andronareo, raha tsy efa mahatanteraka ny iraka mpanaoviny Kristy anareo. Mandihana fa hovikisana fa ela velonareo ho ampitomboana ny tanjaka sy hery ny fahasalamana ary mandihana fa ny sain'i Kristy ilay mahay mamorona zavatra vaovao irotsaka ho aminareo tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovana izany vavaka izany rakofana amin'ny ran'i Jesosy izany vavaka izany dia rakofana amin'ny ran'i Jesosy ihany koa ny fanivavaka rehetra ary dia rakofana amin'ny ran'i Jesosy nareo tsirairay avy ny fanananareo rehetrarehetra ny zava-maneno rehetrarehetra izay ampiasainareo
mba tsy hainana satana fahefana mandehana mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehova efa miposaka aminao. Raha eo aterinay ho anao ny dera mihaja misaotra sy ny voninahitra mandrakizay. Andeha ataontsika iray toy izay mba mahafinaritra loatra izany. Saya avy amin'Andriamanitra ho anareo avy eo amin'ny antsany fanilo mino fa Andriamanitra dia manana ny ampy fa tsisy raraka tsisy tsy ampy satria nozy ilay mahay manao mihoatra no zay iritsika sy anatatsika ary dia mino fa ho santatry ny misy eo anareo dia manana zavatra ho atolotra eo anatrehan'Andriamanitra nareo amin'izao tolakandro mahafinaritra izao raisitsika mpitiavan-tanana zay zavatra efa nomanin'Andriamanitra ho atray hoe raisitsika mpitiavan-tanana ho atsara